ajantsika treo aloha ny amin'iny vaovao iny fa tontolo politika kosa indray dia manana vina anarenana ny firenena ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nilaza moa ny tenany fa dia hanao fanambarana mezineza na atoato azo heverina fa ao anatin'izany fanambarana izany no anamaliny ny fanontaniana amin'ny mety ilatsahany ho fidiana filoham-pirenena na tsy izay efa andrasan'ny maro fatratra ihany koa ny fahenona izany valim-panontaniana izany. Nivoaka tamin'ny fanginany ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina nisy ny fanambarana gazety nataony ary nilazany fa miasa ary mijery ny masony malagasy ny tenany ary ny zoma 4 janoary avy izao dia isy ny famelabelaran-kevitra ary fanambarana goavana tanterahany ao Paris France amoahany ny vina entiny anarenana ary ampandrosoana ny Madagasikara. Zany voany tamin'ny fanginana zany dia nanambara izy fa ny voky midika le fanginana dia nieritreritra lalina izy nitety firenena maro ary tety an'i Madagasikara ihany koa nandinika na makafaka lalina mba hijerena n'ilay atao hoe FDB anavotana ny tany sy ny firenena ary indrindrindrindra zany mba anasongadinana an'ireo projet goavana na ireo fotodrafitraza goavana izay anala ny fahantrana eto amintsika ka zany rehetrarehetra zany moa dia tsy maintsy hijerena n'ireo atao hoe mpiara-mombonatoka na hoe partenaire technique et financier ary nijerena ihany koa amin'ireo famatsim-bola anaovana an'ireo investissement goavan'ireo zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy narindra daholy ary nidiniana lalina mba hanaovana sosokevitra ho aroso amin'ny hoe amoahana ahitana vahaolana amin'izao problema manjoa firenentsika izao. Hatreto dia mbola tsy namoaka fanambarana na ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andry Rajoelina na tsy fanontaniana mipetraka dia mety ho kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana ve Andry Rajoelina amin'izy mazao ve no amoahany ny vinam-piarahamonina izay entiny. Ny zavatra fantatra fotsiny dia mety tolo-kevitra izy amin'ny hoe vahaolana zany amin'ny amoahana ny Madagasikara amin'izao hoe lavaka mangitsokitsoka misy azy zao dia anjaran'ny ankolafo kely rehetrarehetra na atao hoe na eto Madagasikara zany na ny any velany zany na ny vahoaka malagasy no mandinika sy mamakafaka ary mandray zany izay fanapaha-kevitra mety ho raisiny amin'izay hoe na hiantso ny filoham-pirenena izy amin'izay eritreretintsika hoe anao ny projet de société sy latsaka hovidiana iny zany dia anjaran'ny ankolafo kely rehetra indray no mandinika lalina ilay fanambarana izay ho ataony any Paris io zany. Andrasan'ny maro araka izany ny fanambarana izay ataon'ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina ny zoma ho avy izao any Paris.